Ovina nomba iova ary ovina nomba afaka hanaradalana ireo mpivarotra amorondalana ao Antananarivo renivohitra ao. Io ny fanontaniana izay mipetraka amin'izao fotoana izao satria miverina amin'ny tokona indray ireo mpivarotra amorondalana izay tsy manaiky ny fandaminana misy ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tena komitiana androany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fitokonany ireo mpivarotra amorondalana eny petite vitesse Antananarivo renivohitra ao no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Fankalazana ny fetim-pirenena tsisy tafika vahiny hanao matso amin'ny 24 Jona. Handefasana fanasana kosa ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Tsisy tafika vahiny hanao matso mandritra ny fanamarihana ny 24 taonany niverenan'ny fahaleovantena sy ny joroan'ny folo alin-dahy amin'ny 24 Jona 2024 avy izao, hoy General Dodo Andanilaina Tina izay filohan'ny komity fankalazana. Na izany aza isokatra ho an'ny rehetra ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ity taona ity. Tsy hanavahana fa homena fanasana avokoa ny rehetra ary handefasana fanasana ihany koa amin'ny mahafiloha teo aloha azy Andriamatoa Andry Rajoelina hoy ny nambarany hatrany. Eo amin'ny resaka vidina vanila maitso ndray any Diana any, 2 hetsy ariary ny kilao ny vidiny izay apetraky ny tantsaha, nefa 3,500 ariary ny kilao no sahan'ny mpividy. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny komina Antsakoamanondro distrikany Ambanja tamin'ny talata 24 Mey 2024 lasa teo iny ny taom-piotazana la vanila maitso 2024 any amin'ny faritra Dianamo izay toerana voalaza izay naharitra efatrandro ny fanakalozana eo amin'ny mpividy sy ny mpivarotra tao anatin'izay fitaom-piotazana vanila izay. Ao anatin'izany nanomboka tamin'ny tolotra 2 hetsy ariary isan-kilao ny vidiny izay napetraky ny mpamboly saingy voalaza fa tsy nasaha ny mpividy. Orinasa iray ihany sy nomba nanao tolotra tranga izay nahavery fanantenana ny tantsaha izay mpamboly any amin'ny faritra ino izany rehetra izany. Midika izany fa tena mbola maharary araka izany ity sehatra vanila ity raha ho an'ny Madagasikara no asiana resaka amin'izao ankehitriny izao. Any Toliara indray ao amin'ny komina ambonivohitry ny Toliara nitokona ny mpiasa ary nikatona avokoa ny sampandrara rehetra. Ny roso tamin'ny fitokonana faobe nanomboka tamin'ny herinandro iny ireo mpiasa eo anivon'ny komina ambonivohitry ny Toliara noho ny tsy fahandoavana ny karama efa mahatratra 12 volana sy ny tsy fankatoavan'izy ireo ny fandraisana mpiasa vaovao. Araka ny fanazavana ireo mpiasa efa nisy ny fampirarahana tamin'ireo tompon'andraikitra momba ny fandoavana ny karama izay tsy voaloha ary ny fampiatona ny fandraisana mpiasa vaovao. Raha ny fitarain'ireo mpiasa fantatra tamin'ny 20 Mey no nisy fampidirana mpiasa vaovao maherin'ny 50 antsokosoko, nefa mbola tsy voaray hatramin'izao ny karaman'ireo mpiasa izay efa tranaina. Manoloana izany maneho ny ahiahy amin'ny mety ho fisian'ny kolokolo sy ny hosoka ireo mpiasa ireo ka miantso ny fitondram-panjakana mahefa hamahaingana ny olana mahazo azy ireo ary handray fepetra hentsitra raha misy tokoa ny tsy fanarahan-dalàna na kolikoly ao anatin'ity raharaha ity any Toliara any amin'izao ankehitriny izao. Orinasa Ambatovy indray efa miverina mihodina ny usine izay fanodinana metaly ao Ambatovy ao izay any Toamasina any rehefa nijana nitra ny volana maro izay tsy maintsy nanaovana fanarenana noho ny fandalovany rivo-doza genzany. Hivoaka tsy ho ela araka izany ny vokatra nikela sy kobalta any Ambatovy any. Voalaza fa laharam-pahamehana ho an'ny orinasa Ambatovy ny miantoka hatrany ny fiverenan'ny famokarana amin'ny fomba azo antoka maro toerana sy maharitra mba hitondra tombon-dahiny maharitra ho an'ny Madagasikara. Araka izany ara dia hiverina afaka fotoana fohy araka izany ireo zavatra rehetra izay niato taorian'ny fandalovana iny rivo-doza genzany tany Toamasina izay tena nandravarava mafy dia mafy iny. Andao amin'izay hoarisitsika resaka ny mahakasika ny korontandava izay misy ao Antananarivo renivohitra ao ary tsy fahita firy izay korontandava izay raha tsy ny ao Antananarivo renivohitra ao noho ny tsy fanekena fandaminana
izay ataon'ireo tompon'andraikitra any an-toeranany ny amin'ireo mpivarotra amoron-dalana izay hita fa mameno ny arabe ary mampitombo ny fitohanana eraky ny tanànany Antananarivo amin'izao fotoana izao. Tsy voandroany isika no nahitan'izay fitohanana izay moapampana izay ao Antananarivo renivohitra ao fa efa hatramin'ny ela dia efa nisy foana izay fitohanana izay. Inona moa izany no tena antony mahatonga an'izay fitohanana izay ao Antananarivo renivohitra ao? Ny voalohany dia ny tsy fahampiny ireo toeram-piantsonana na hoe parking ao Antananarivo renivohitra ao, hany ka apetraka eny amin'ny sisin-dalana avokoa ireo fiaran'olona izay tsy manana an'izay hoe parking izay ka lasa teriny lalana araka izany ary mitombo ny fitohanana. Etsy ankilan'izay ireo fisiany mpivarotra izay tsy manaiky fandaminana ka miditra eny amin'ny morony arabe ary miditra eny amin'ny arabe mihitsy ny sasany ao anatin'izay fivarotana izay ka lasa mampihena ihany koa ny fampiasana lalana izay tokony ho ampiasaina ary izay tokony halalaka tsara ao anatin'izay fivezivezena izay ka lasa teriny lalana dia mitombo araka izany ny fitohanana. Ka noho ny fahitana an'izay fitohanana izay sy ny olana ateraka an'izay fivarotana amoron-dalana izay tsy misy fanarahan-dalana intsony amin'izao fotoana izao dia nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra ao Antananarivo renivohitra ao fa hanala an'ireo mpivarotra amoron-dalana ireo fa omena toerana izay ahafahan'izy ireo mivarotra any anaty tsena any mba hialana amin'izay hoe fivarotana amoron-dalana izay. Ka tsy manaiky izay ireo mpivarotra eny amin'ny petite vitesse eny satria araky ny ilay fiteny manao hoe efa zatra ny lalan-drinina ka tsy manaiky ahitsitsony ao anatin'izay fanarahan-dalana mba hivarotra toy ny olon-drehetra any anaty tsena any fa tsy sanatria akory andeha hivarotra eny amorony arabe ka hanatsentsina ny lalana tahaka ny efa nahazatra izy ireo teny ampiandohana hatrany. Nefa hirahirahina foana amin'izao fotoana izao ilay hoe fanavaozana etsero nefa ny toetsaintsika mihitsy no tsy manaiky hiroso amin'izay fanavaozana izay ary raha toa ka isika mihitsy tsy manaiky hiroso an'izay fanavaozana izay dia tsy tokony hirahira isika sy angataka lava an'izay hoe hisiny fanavaozana etsero izay ary tsy tokony hanometsiny mpitondra isika amin'izay satria ny toetsaintsika mihitsy nefa voa noho isika izay efa zatra tsy manara-dalàna foana efa hatrany ampiantohana ka mandraka tiny androany. Fa rehefa misy mpitondra izay sahy mampanara-dalàna antsika dia milaza indray isika amin'izay fotoana izay fa manao didiko fehy lehibe, manao terivay manta ary manao izay tiany atao indray ny mpitondra ho isika amin'izay ao anatin'izay hoe fampanaran-dalàna izay. Fa raha toa ka tena vonona hiroso amin'izay hoe fanavaozana izay isika dia tokony hanaiky izay fandaminana sy fampanaran-dalàna izay mba hialana amin'izay hoe zatra gaboraraka lava ka tsy mety anarana intsony ao anatin'izay fampanaran-dalàna izay tena tsy zakantsika malagasy no mandinika an'izany rehetra izany fa rehefa misy ny olona izay mampanirika antsika manara-dalàna dia ho ampagaintsika hoe fangejana sy fandrebirebena izany rehetra izany. Ka nitondra sora-baventy mihitsy ireo mpivarotra eny petite vitesse eny izay niverina an-dalambe ho eny amin'ny commune mo niantondian'izy ireo tao anatin'izany rehetra izany ary ny soratra izay hita miariary hoentin'izy ireo dia hoe président mba jereo ny madinika ho izy ireo hatrany ao anatin' izany rehetra izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tabaka ny vidéo zay efa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.